Ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidiko ny tokantranonao amin'izao hariva izao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny défi Madagasikara ary asaiko ampanajana ianao hanaraka hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao naneho boky mirakitra ny retour lalana fisoroana ny herisetra ara-nofo ny fikambanana ONG Tolotsoa androany mba hanabeazana an'ireo tanora ho arahintsika raha fanazavana momba an'izay. Ny ONG Tolotsoa dia namoaka boky mirakitra ny retour lalana ho amin'ny fisoroana ny herisetra ara-nofo eo anivon'ny sekoly sy ny anjerimanontolo androany. Fanabeazana, fampahalalana an'ireo zon'ny tanora ary fampahafantaran'ireo mpisetra afaka hitarainana raha sendra herisetra ny votoatin'ity boky ity. Ny fisian'ity kely misy atao hoe torolalana ho amin'ny fisorohana ny herisetra ara-nofo eny anivon'ny sekoly sy ny anjerimanontolo. Dia ny votoatin'izy ity moa zany no tao anatiny ho atao amin'ireo mpisehatra rehetra hoe reto daholo ny andrin-dalàna izay miaro ny olona mpianatra na mety hoe mpampianatra ihany koa manoloana izay herisetra izay ny zavatra tokony ho atao manoloana izay anatin'ilay resaka fanabeazana mahakasika ny zoa sy ny fahalalana ny tanora ny tenany izay ao anatiny ny fampahafantarana ihany koa izy daholo atao hoe mpisehatra antonona raha sendra tratrana tranga ary misy ny atsisika iarahanay salama ireo mpisehatra rehetra ihany koa fomba fanatsarana ny fandraisana tanana ny ireo izay niaran'izay herisetra izay. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa miantso an'ireo kandida rehetra tsy hanaiky ny filatsany Andry Rajoelina ho filoham-pirenena tany anatin'ny tabazondra tserasera i Ramatoa Fanirisoa Erneva ndeha arahintsika ny andinindin'izay. Taorian'ny fanambarana mihezinezina sy fametrahana ny taratasy filatsaka hofidian'ny filohan'ny Rajoelina dia nilaza Fanirisoa Erneva fa tsy azo ekena amin'ny makandida ny olona mizaka ny zoam-pirenena hafa ka miantso an'ireo kandida rehetra ny tenany mba hirahina aneo tsy fankasitrahana amin'ny firosahan'ny filoha ankehitriny. Fa raha ny voalaza ny lalàna aloha dia tsy tokony ho valida ny kandidaturany Andry Rajoelina satria isika manomboka rapitso ny kandida rehetra izay matsapa-tena dia mametraka fitoriana eny amin'ny HCC mangataka invalidation any kandidaturany Andry Rajoelina. Efa vodina amin'izany ireo kandida maromaro izay ao Madagasikara. Ianareo izay malagasy koa anao an'izany dia afaka mangataka. Eo amin'ny pejiny ara sosialy kosa nanao fampahafantarana androany ny fikambanana association des médecins du ministère fa isy hetsika izay karakaraina ny rapitso eny am-parivianarikely ho arahintsika ny andinindin'izay. Nanao fampahafantarana ny association des médecins du ministère androany fa isy hetsika ara-pahasalamana sy fitiliana aretina maro samihafa maimaim-poana rapitso 20 septambra. Izany dia ho tanterahana eny am-parivianarikely manomboka 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Asa soa koa izahay, asa soa tahaka ny hoe fitsaboana manaim-poana tahaka ny io ataonay amin'ny 8 septembre io fa misy ihany koa ny circoncision de masse ataonay amin'ireny zazakely ireny zany. Dia raha momba ny hetsika 25e anniversaire indray dia fanombohana ny 25e anniversaire io ataonay eo amin'ny parivianarikely io fizaham-pahasalamana maimaim-poana. Isy moa amin'izany ny fitiliana ny diabeta, fitiliana ny fiakaran'ny tosi-dra, dia ny resaka sensibilisation momba ny cancer, misy ny vaksiny, isy ihany koa ny fizahana ankapobeny izay ataon'ireo dokotera ao amin'ny AMN ireo. Trangam-piarahamonina kosa namaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Hitrangana Aitrano teny Amparbe Mahamasina tamin'ny 2 ora maraina teo ndeha ho arahintsika ny seho antsarin'izay. Nitrangana Aitrano teny Amparbe Mahamasina ny maraina tokony ho tamin'ny 2 ora teo eo. Araka ny filazan'ny manodidina moa dia nisy mpangalatra saika amaky ilay trano. Nisy nahita izy ireo ka nitsoaka avy eo nirehatra ny afo. Ny fanometana araka izany ny mpiray tanàna nanao izay amin'ony sy tsy hitaran'izany. Izay sy izay ihany koa raha tompoko lahy sy tompoko vavy ny masaka aza tolotra anao amin'izao hariva izao. Misaotra anao tsy nisaraka taminay. Veloma tompoko.